Vavy tonga amin'ny fotoana raisina ny vahiny atoandro eto amin'ny radio antsiva isika araka ny nambara dia ny solombavoaka ny Madagasikara Gaspard Fenso izay sady kandida ho amin'ny fifidianana ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra no vahintsika ny teto androty. Miarabanao honorable Gaspard Fenso. Miaraba tokoka. Patrick Rakotonirina sy Toky Natenaina no mampita ny sasy mandrindra ny lafiny ara-teknika eto plasy vavy anasako anao ampanajana ary araka aminay dindinika amin'ny vahintsika amin'ity atoandro ity. Andriamatoa solombavoaka ny Madagasikara lasa kandida ianao amin'izao fotoana izao indray, kandida amin'ny fifidianana ben'ny tanàna. Tsy ampy ve le fahefana tary amina solombavam-bahoaka dia hoe andao indray anao ben'ny tanàna, sa inona le antony sy le tanjony na tonga anao hoe andeha hirotsaka indray amin'ny fifidianana ben'ny tanàna dia mbola tsy nandray ny asa teny amin'ny antenimieram-pirenena satria fivoriana tsy ara-potoana voalohany, fivoriana manokana ihany natrehanareo mbola zay hiatrika ny fivoriana amin'ny volana oktobra, amin'ity volana oktobra ity. Manapitra ny araba ho antsika rehetra izay manjono ny fandarana ho amin'ny ity atoandro ity, antirana ihany koa ny araba Zope Michel Ralbera, isika rehetra mpikirakira atao anaty efitrano ary isika rehetra izay miaraka aminay. Marina tokoa fa ambaranao fa isan'ireo mikasa hilatsaka tsy afaka mbola misolotra na mitondra ny anarana kandida alohatsika. Androany fampiresaka io Michel Ralbera ny sini ny fomieram-pirenena maleo tena amin'ny sanany fifidianana ireriany no afaka mamoaka amin'ny fomba ofisialy hoe kandida itenanay satria manamoaka ihany amin'izao fotoana izao fonjo maika iny fa ny lalàna moa dia tsy maintsy jerentsika ihany fa andrasantsika ny sini. Nazana hatrany izy anefa tena ilaina tokoa ny fanampanazavana ny amin'ny hoe nanapa-kevitra tsy ampy ve ny fahefana. Zaho milaza aminareo fa ny fahefana ny solombavam-bahoaka dia mbola ambony lavitra sy be lavitra raha tsy laza fotsiny tsika ny solombavam-bahoaka dia solombavam-bahoaka ny Madagasikara. Raha oharina amina ben'ny tanàna izay amina komina kely indray izy raha anatin'ny farim-piadidiana satria boribory tamin'ny fahatelo na lany anao dia avitra eo ihany mifetra. Tena marina izay fa na ny karama ihany koa ary dia mbola kely lavitra ny ben'ny tanàna raha oharina ny solombavam-bahoaka raha ny fahalalako azy. Ary asa mafy izany ben'ny tanàna izany satria raha solombavam-bahoaka dia ny firaisana fahatelo boribory tamin'ny fahatelo ihany no ataontsika hoe tena iasana raha ny reglement intérieur. Fa raha mera indray dia memafy ny asa satria lasa boribory tany anakenina, izany hoe tena fanetretena lehibe satria rehefa nandray ny toerana maso solombavam-bahoaka dia nisafidy ny ho feon'ny vahoaka amin'ny tenako. Ary izy io dia misy contexte politika natonga ny fanapa-kevitra tsotra ihany. Gaspard Fenso rehefa lany solombavam-bahoaka hoy ny ACC vao nivoaka ny tokotany dia niantso ny indépendant izay 10 tamin'izany fotoana izany. Andao anangana groupe parlementaire, andao tsika hijoro satria indépendant ny fidianana atsika ka hijoro amin'izay maha indépendant antsika izany. Ny 5,1 zany 10 amin'ny tena anarany tsy miankana izany ge ka nanapa-kevitra androany anohana ny fitondrany. Dika izany fa na ilay groupe izay nidiva ny Gaspard tao anatin'ny commission tao anatin'ny séance plénière izay hoe ampidimidimy ny isany aza tsy nekeny, izany hoe ny pratika ny Tsimbazaza mbola tsy miova fa ny maro anisa aloha ny tompon'ny fanapa-kevitra tsy rano ny dimy. Rehefa manao terrain izahay taoriana ny fahalanina zay nge verina tena mivoaka rehefa lany andeha nisotra ny vahoaka izay manao descente izahay ny zavatra nandrasan'ny vahoaka dia amany olana izy ireo. Ary ny tenanay rehefa miresaka amin'izy ireo dia tsy ny lalàna ny probleman'izy ireo, tsy ny loi de finance probleman'izy ireo, fa jereo ty fakonay ity, jereo ty ranonay ity, jereo ty jironay ity, jereo ty problema ny tanàna ity. Atao boribory tamin'ny fahatelo. Ary ny problema amin'ny firaisana fahatelo Michel Ralbera dia mitovy amin'ny problema amin'ny firaisana enina eto Antananarivo renivohitra. Izany hoe ny andrasan'ny olona ny Gaspard androany dia hitondra vahaolana. Ny député nefa ny androany dia zanona manozongozona izy, manetretra izy, misitina lakilosa izy dia tapitra hatreo. Ny tenako milaza aminao fa eny Tsimbazaza rehefa tsy miaraka amin'ny fitondrana ianao dia tsy misy meno ianao. Mba fantatrao moa 5 le ministra nangatahako fionana anaovana interpellation mahakasika ny olona nivoaka ato amin'ny 3e arrondissement. Anankiroa androany ministra efa nandray Gaspard nefa misy solombavam-bahoaka izay mangataka fionana eny eo rapitso dia efa voaray. Izany hoe
mbola sarotra zany mitondra ny feoan'ny vahoaka. Lay vahoaka nefany miandry vaolana eo eo. Ary zay no mahatonga ny miteny hoe raha ohatra ka amany olanareo dia tsy misy afaritry ny fipetrahako amin'ny toeran'ny mpanatanteraka no ahafana manao an'izany. Ka natonga antsika tapa-kevitra hoe andao ary proposition no meko anareo fa tena raha mety aminareo. Tena ahafahana tokoa ve ilay izy? Ahafahana manatanteraka tokoa ve ilay izy? Raha ohatra ianao raha milaza fa any amin'ny anteny meram-pirenena fa efany ny maro anisany misy eny manapa-kevitra. Raha ty amin'ilay tanana anankiray ao amin'ireo commune fito enina amby sivifolo sy fitonjato sy arivo manerana ny Madagasikara, ahafahanao manatanteraka an'izy tokoa nefa tsy ianao koa ny tompony any amin'ny fanatanterahana ary ambony ary. Jereo tsara ny olana nahazo ny ben'ny tanàna Andry Rajoelina sy ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana. Asa raha mba fantatsika tsara ny tantara ary ny tantara ngeny no mitondra an'izany rehetrarehetra izany fa hatreto aloha dia ny commune Antananarivo renivohitra any resantsika. Ohatra anankiray tena azontsika raisina nge atao boribory tany fahatelo izany izao, fantatra ho tsara fa manana olana amin'ny resaka fako ohatra. Député nge ianao manao interpellation azonao atao hoe miantso ny tompona ndraiky eny azonao atao hoe misy olana amina resaka tanja ifefen'ny olona koron-drano atsinanana ohatra dia mijery ianao dia permis avy amin'ny firaisana fahatelo ny commune Antananarivo renivohitra manao interpellation ianao fa ny anjaranao dia miteny fa ny mpanatanteraka amin'ny manapa-kevitra hoe amahan zany olana zany zay za tsy amahan zany olana zany. Izany hoe ny fahefana mabe ny tanàna zany dia ahafahanao mama amin'ny ampahany an'ireo olany vahoaka andavanandro. Resaka fantatrao tsara zao ohatra ny resaka assainissement eto Antananarivo renivohitra, zay problème misy eto boriboritany fahatelo fa mitovy amin'ny any boriboritany fahaloha, mitovy amin'ny boriboritany faefatra sy ny fahenina zany zavatra rehetrarehetra zany. Ka raha iverenantsika ny tantara ny zavatra misy dia ny hoe rehefa mpanohitra ny eo amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo ka tsy miaraka amin'ny mpitondra dia anaovana fahirana. Fa ankoatran'izay misy Lalibera efa nisy ihany koa nge pomba ny fanjakana ny tantana ny tanàna ohatra kaiky ny ben'ny tanàna Nainandriatsitohaina fa nakaizy Antananarivo renivohitra. Izany hoe ny olana androany tsy any amin'ny resaka loko na resaka pomba sy mpanohitra fa ny olana androany dia any amin'ny resaka fitantana. Misy Lalibera eny ka tena afana mitantana tokoa ve le fahasamihafan'ny loko satria napetraka nge le olana teny amin'ny anteny meram-pirenena. Hitantsika koa ny zava-nisy teto Antananarivo tamin'ny fotoan'andro. Ny fitantanana Antananarivo Afrika any fitantanana resaka mal gestion ao, resaka fangararana ny ao, zay fotsiny za milaza aminao fa raha ny teti-bola ny commune Antananarivo renivohitra aloha androany raha mangarahara lavitry ny kolikoly raha ny fidiram-bola toy ny etra ny aba isan-karazana ahafahana manao zavatra zany androany. Efa tena fantatry gasikara tsara tokoa ve ny hoe mikasika an'ilay tanàna Antananarivo sy ny fidiram-bola ny olana misy ao anatin'ilay hoe tanàna Antananarivo mahatonga an'izao olana fantatritsika tsara misy zao. Fa za moa milaza aminao hoe mbola ho avy ny fotoana andrasana aloha hoe kandida avy ny tena satsy kandida ho avy ihany koa ny fotoana ny fampelezan-kevitra sy ny pré-campagne didirantsika amin'ny antsipiriany zany. Fa matoa ianao miditra dia fantatra ao hatramin'ny matsinikinjindra fa androany amin'ny teny zany tsy maintsy ilainao fiara-miasa miaraka amin'ny fitondram-panjakana raha hitantana ny tanàna Antananarivo ianao, fa ilainao ihany koa ny hevitra maro lafa raha hitantana ny tanàna Antananarivo ianao. Ny tiako tenena zany dia zao okizay ty adala politika ty, okizay ty fametrahana ny Antananarivo oringa sanady nge zany hoe mitovy mitovy fomba fijery any amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina gasikara fenosoa manoloana an'izay satria zay nge nambara filoham-pirenena teo hoe oka tsy ho atao tanàna fanaovana politika intsony ny Antananarivo fa mitovy amin'izay ny olana aloha androany dia tsy any amin'ny hoe hevitry ny filoha na hevitry ny mpanohitra fa ny olana androany mijaly ny vahoaka, ny olana androany miparitaka ny fako, ny olana androany feno lavaka ny lalana, ny olana androany tsy ampy ny rano tapaka ny jia. Izany ny olana androany. Raha misy mpanao politika milaza fa tia tanindrazana dia tsy problème manapomba sy mpanohitra ny olana eto fa problème manafahatra-mbahoaka. Za tsy manana olana amin'iza na mpanohitra ianao na pomba ianao ary tsy hiditra any anatin'izany pratika politika. Azay nge ny foizin'ny mouvement androany amin'ny hoe okizay ty pratika politika amina ady lahy ty raha tsy havy dia hiavanana ary indrindra ezahana lotona ny kandida anankiray zay heverina fa mpifaninana amin'ny tena izany pratika izany ve
no iainantsika zany milaza aminao fa raha misy programa zay hoasehako moa fotoana fampielezan-kevitra raha sanatry ny vava tsy mety amin'ny vahoaka ny mahabe ny tanàna ana zay be ny tanàna lany eo afaka omeko anazy amin'ny programa zany raha ohatra ndraiky alany ny tenako ka misy programa omeny ny be ny tanàna hafa dia raiso na iaraka hitantana tsy olana zany tsy olona ho an'ny problème mety fa ndao jerentsika le vahoaka fa ny olana eto de hoe rehefa tsy zay de nareo rehefa tsy nareo de zay a de lasa zay foana de inona ny antony victime le vahoaka avy eo inona vokany victime le vahoaka avy eo ary androantsika de mahasamy laza fa Antananarivo renivohitra de tsy mipetraka amina sarangan'olona na sokajin'olona intsony fa androany eto misy eto ny avany anindrana misy eto ny ambony misy eto ny ambony tanàna misy eto ny amina faritra aiva ny olona rehetrarehetra eto de efa azo everitsika fa malagasy avokoa eto zany Michel Ralbera tsy misy hoe zay ny tompony Antananarivo zay ny manjaka eto Antananarivo fa ny zava-dehibe de hoe malagasy no monina eto Antananarivo vonona ijery ny malagasy fe ny mpanao politika androany sa mbola hiditra ny anatina adina fahefana sy anatina adina seza foana fa ingamany no hiditsika no anatin'le izy gasikara fenosoa ozy ianao hoe ato anatiny ao tokoa hoe ahafahana mandrindra sy mandamina zany famahana olana zany iza tokoa moa andriamatoa gasikara fenosoa mihoatra n'ireo solombavamba reo be ny tanana ny fandemy teto nitondra vahaolana aingana eto Antananarivo ahoana marina ny amahana zany hoe olona nijiro sy ny rano nefa anjara ndraikitra ry ampanatanteraka amin'ny gouvernement zany ny programa aloha tena asaiko misy anao zokobe misy Ralbera tena hoe ho fanajako an'le lalàna satria tena hoe miandry an'izay fampahafantarana amin'ny makandida ofisialy zay vao tena afaka miresaka mety hoe ho programa zany fa ny azoko ambara fotsiny angamba ny androany de hoe rehefa tonga am'izany toerana zany tsika ny programa zay hoetitsika de programa izay manakaiky ny vahoaka andray anjara betsaka ny fokotany sy ny arrondissement ao anatin'ny programa zay hoentina ary ny programa zay hoetitsika de programa izay azo tanterahana tsara tena manasanao mihitsy misy ny andraikitra izay atao hoe afaka mifameno fa misy ny andraikitra zay andraikitra ny fahefana fohy be toy ny gouvernemanta sy ny any amin'ny fiadidinan'ny republika mihitsy raha miresaka ny olona ny jirama zao tsika ny jirosrano de misy ny orinasa jirama zay tompony andraikitra voalohany ao anatin'izany tsy ny be ny tanàna miteny androany hoe za de amany olona ny delestage eto Antananarivo renivohitra diso zany fa ny be ny tanàna kosa de afaka ho fitaovana miara-miasa afahana mijery ny anjara ndraikany amahana ny jirotapaka sy ny olan'ny rano izany hoe misy fahefana azo ifanampiana eto fa tsy voatery hoe ny fanjakana fohy be irery na ny be ny tanàna irery ka raha miresaka jirosrano ianao Michel Ralbera de fantatritsika tsara fa andraikitra feno ny fanjakana fohy be gouvernemanta ary ny orinasa jirama zany misy moa tolo-kevitra zay hoentinay rehefa ho avy ny fandaram-potoana ahafahantsika mamoaka anay programa mihitsy zany amin'ny akapiany fa tena ialako tsiny tsy afaka iresaka detay satria androany aloha raha ny lalàna mbola tsy candidat officiel aloha gasikara fenosoa andriamatoa gasikara fenosoa milaza ianao teo hoe tsy miankina ny nalany ianao de niazakazaka reo tsy miankina 10 ianao hoe andao atsangatsika ny mouvement ny mpitazany aty avelany nefa ny mpanao politika mahita fa tsy tena hoe tsy miankina zany gasikara fenosoa fa natao fotsiny ho fitaovana mpanakorotana ny vaton'ny fanoerana ampiasainy ny any amin'ny fitondrana gasikara fenosoa de aiza ho aiza ny mety fomba fijery sy fahamarinana zany fijery Michel Ralbera aloha zay sa fijery zay zany le fijery mandeha am'izao fotoana zao hatrany anatin'ny tambajotra serasera ka hatrany anatin'ny hainao manjery satria hoe natao hoe anakorotana fotsiny ny vaton'ny mpanohatra hifaninana anapotika ny marika Ravalomanana sy ny ekipa ny timina ny olana matsy eto amin'ny fanaovana politika eto de resaka ono-ontsy hoe zao ono hoe ary za moa miantso foana indrindra ho atsika mpanao gazety tsara ihany mba mitondra tena pirofo rehefa manao karazana fanamariana salamreny fa azontsika valiana ihany zany Michel Ralbera ny hoe natao anakorotana vato sy ny salamjany raha miaraka amin'ny timy mangeza nirotsaka tamin'ny anaran'ny firaisakina teo hoe raha miaraka amin'ny fitondrana nge nirotsaka tamin'ny anaran'ny Irmara za teo hoe fa matoa ny safidy no tsy miankana dia ny pratika ny tima sy ny TGV mihitsy no ozy hoe mpifamelona ara-politika ireo am'izao fotoana
ifampiresantsika zao taizy ianao no nahita an'izany atao hoe pratika politika izay mpifamelony zany sady milaza androany fa miala lavitra an'ireo izay ary ny anay a raha miresaka izay de mipropôzy zava-baovao mipropôzy programa vaovao mipropôzy pratika vaovao eto Madagasikara fa ny manahirana ao anatin'ilay izy a de isika rehetrarehetra dia tafiditra ao anatin'ilay ataontsika hoe bipolarisation na fomba fanaovana politika foana mazava be matoa lany vahoaka boribory tamin'ny fahantelo amin'ny anarany tsy miankina de ilay tsy miankina zany no ny safidianana voakana de mijoro tsy miankina hatrany amin'ny anteny meram-pireneny ny tsy miankina dia tsy miankina amin'ny mpanohitra tsy miankina amin'ny mpitondra fa tsy misy hoe mpanohitra nefa tsy miankina na hoe tsy miankina nefa mpitondra tsy mety fa mila mipetraka mazava inona ny principe an'izany rehefa marina de marina rehefa diso de diso rehefa tsy mety de tsy mety rehefa tsy izao gasikara fenosoary nitarika de iandry aniza isika misy elaralibero rehefa tsy andro antsika ny anomboka hiala am'izany bipolarisation zany a de iandro ovintsika fa le bipolarisation tokoa ve ny ratsy gasikara fenosoa satria ny fanaovana politika maneran-tany ange mifototra am'izany hoe antoko politika sa io zavitany mpanao politika zavitany sy atoko politika zavitany tokoa tena mamaolana eto amin'ny firenena tsy hoe mamaolana le izy fa ny ka Madagasikara ny antony nametrako an'izany ary zange de mametraka aminao mazava fa tsara ny ao anatin'ny atoko politika ary izahay moa zany zao anatin'ity plateforme ty a de mieritreritra mihitsiny aoriana ny fifidianana de amadika azy ho antoko politika mba anana zay atao hoe fitezana ara-politika zay fa le zava-misy eto Madagasikara mihitsy tsy voandroany nge zany bipolarisation zany efa hitatsika nge tamin'ny androny zafy sy ny amiraha dideratsiraka zany mahay tantara tsara raha teo antsika anisan'ny expert am'izany fantatsika rehefa niala ny bipolarisation ny zafy albera sy dideratsiraka niditra ny dideratsiraka sy marika ravalomanana tapitra indray ny andreo niditra indray ny marika ravalomanana sy Andry Rajoelina ary ny Andry Rajoelina sy marika ravalomanana zay samy filoham-pirenena ajaiko a dia nitoy nanomboka fito sy roa arivo androany 420 sy roa arivo zay tsy miteny hoe ratsy zany zay tsy miteny hoe tsara zany fa ny hevitray de hoe okizay a ity zava-mitrango ty androany ianao mahita hoe rehefa tsy afaka ny rainy a de miditra ny reniny a de zao miditra ny zanany a tsy diranay zany satria stratégie politique an'izy ireo zany fa zay fotsiny miteny hoe azagaga koa raha ohatra miditra am'izany stratégie politique zany koa ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina ka ho avy 24 izy de apiditra ny zanany ndray izy ka izany safidy zany fa izay de mitodika any amin'ny vahoaka hoe mbola mety amintsika ve zany raha mbola mety amintsika zany a de any aminareo fahefana tohiso raha tsy mety amintsika ity misy proposition anankiray hoentinay satria nantim na TGV samy efa nitondra ny tanàna Antananarivo ohatra androany samy efa nitondra ny Madagasikara androany fa ny marjefy androany de tsotra jerevo ny statistika Madagasikara jerevo ny fitantanana ny commune aiza Antananarivo renivohitra androany jerevo Tananarivo am'izao roapolo taona izao a ny fandimbo ny tondra ny TIM sy ny TGV nakaiza Antananarivo renivohitra lamma veny hoe lanateto Antananarivo renivohitra alao izahay ipropôzy lalana vaovao ipropôzy programa vaovao ipropôzy fotikevitra vaovao Michel Ralbera ao anatin'ilay fanaovana politika ary za androany tsy miteny mihitsy hoe ratsy ny bipolarisation na tsara ny bipolarisation fa mipropôzy izay toy ny tato amin'ny 3e arrondissement mba tsy ahafahantsika mitazona izay fanitram-bahoaka zay zany hoe vahaolana ho hitanay za androany hipetraka vahaolana tsy hipetraka mihitsiny a ho fahavalony rakoto na ho fahavalony rabe fa vahaolana androany inona ny olanareo ny olanay androany tompoko dia embouteillage ratsy ny lalana ratsy ny fako tsy misy asa ny tanora député anao mavaza olona zany tsy voavako zany amin'ny madéputé ana lalàna ny afaka ataoko de anjara mpanatateraka izy nanao na tsy anao fa raha mera kosa androany a dia ozy hoe misy apahany vitako ny amin'ny lalana misy apahany vitako ny amin'ny fako misy apahany vitako ny amin'ny assainissement misy apahany vitako ny amin'ny fampananana azy indrindra androany zao miresaka tsika resaka fanotorana tany sy ny sala am'izany de hoe voarary zany tsisy fa maninona ary misy foana amin'ny alina zany hoe misy manao ihany ao fa favoritisme clientélisme akamakama zany rehetrarehetra zany ve mbola iainantsika gasikara fenosoa tsy manana fahavalo an'izany izy ary tsy manana valifaty na mirakoto na mirabe dikan'izay a mahay izy tsika vahoaka androany mijery hoe
tena ho any amin'ny olam-bahoaka sahijo tokoa ve gasikara fenosoa manoloana satria raha mijery ny fanotofana tany zany ange vahiny ny maro anisa ao anatin'izany karana ny betsaka sahijo ve gasikara fenosoa hoe ampitsahatra n'izany koa za miteny aminao efa voaresaka ao ve zany ao anatin'ny masolo mavomboaka anao sa nefa rehefa jerenina tetỳ anao manao fampelezan-kevitra nanao fisaorana toetratroatra misy tafiditra ihany tanina vahiny voatototra nanaovana rofety tsotra be fotsiny matoa misy vahiny mahafaka manao fantorana tany androany de misy tompona andraikitra malagasy manome alalana an'izany fa cautionné gasikara rehefa manao fety gasikara tsy any amin'ny hoe consonena na tsy amin'ny hoe consonena fa ny vaolana androany de hoe rehefa iza de mahazo rehefa iza de tsy mahazo dikan'izay rehefa samy tsy mahazo de tsy mahazo daholo rehefa samy mahazo de mahazo daholo izany ge ny elantsika misy elaralibere koa satria ve za manao fety amina tanina mbaranareo fa vahiny de micautionné an'izany tsy fa ireny marina ve misy ampany am'ireny ny mpanao anara-bola ny gasikara fenosoa satria mampanontany tena ny olona ihany koa zany hoe ahoana moa gasikara fenosoa vao tsy ela sao teo hoe le karamana journaliste ity ve ahafahana mividy V8 tena misaotranao misy am'izany fanontaniany zany fa tena mahafinatra ary zany pratika zany no idivantsika androany satria fantatra hoe izy angeny moa no mamoaka an'izany ary za miteny aminareo fa mitovy daholo na ny an-tany ny ankilany samy manao ny pratika politika mandoto manimba ary mamotika sy mandainga io resaka V8 zany aloha de tonga de tsoroko mazava mihitsiny sary efa tamin'ny 2024 reny ary tsy zay rehetra ataontsika eo makasary alohan'ny V8 de tompony daholo ianao nga mahafantatra tsara io ivelany io rexton maintimainty io ny fiarako ary mbola io hatram'izay ary reny sary miparitaka reny de misy laharana le fiara de mananjo makany amin'ny faritany hoe anisy ty fiara ty fa amin'ny anaran'ny gasikara ve ty sa andiza fantatra daholo zany rehetrarehetra zany fa nytiako atongavana de tsotra ihany resaka V8 namonjy mariage de mba samban'izay menakafy kely mba nitaingina de mba naka sary de androany avoaka le ary hoe nahazo V8 zay lasako hoe avoifoana ho ale prof aoko tsika vahoaka tsy anaiko rebirebena amina fomba fanaovana politika ohatr'izany faharoa avaizany vola tam'solo mavamaoaka de hitanareo tsara ary nangataka tsy paipaika ary isorako an'ireo vahoaka zay nanovana sy nanampy tam'izany fotoana zany androany raha nirosaka ataontsika hoe iazakazaka ho an'ny tanàna Antananarivo fantatrareo fa 20 millions d'ariary ingeny caution tamin'ny députation ary gasikara nampindramy vahoaka fahefana ka nahazo 430 isan-jato zany hoe natafaverina caution gasikara ary amin'ny trésor de mahafantatra tsara an'izany fa rehefa niverina ny caution anay de mbola lava be moa no fikarakarana satria tsy maintsy nanangana compte bancaire sy ny sahala am'izany tonga ty fividianana ty de hoe ko satria misy an'io 20 millions d'ariary koa ny caution iny caution iny ihany nampiasaina nanaovana caution taty amin'ny filatsahana Antananarivo ireny vohitra faharoa fa maninona androany no mavita manangana manolotra be ny tanàna manerana manodidina n'Antananarivo sy any amin'ny fahatra maro samihafa izahay de mijoro vavolombelona fa ny pratika politika ny hitanay de hoe ity misy etika atao anova ny fomba fanaovana politika ity misy etika andao anova rafitra andao tsika andray anjara amin'ny fanovana Madagasikara na ianao manogam-panjakana na ianao mandray anjara ny fividianana reo ihany ny azahoana fahefana eto Madagasikara de zay ny safidiny lalana hoe andao anjay anjara amin'ny fividianana satria tsy afaka iandry 10 taona vaovao isika na tsona ingeny candidat tsy miankana zay mitovy foto-kevitra mba ho loko anankiray ny ilatsana izahay de tsy nanome financement na ny ariary aza ho an'ireo candidat MG rehetrarehetra manerana Madagasikara ary azo porofony zany azo verifeny zany afaka antaniny ireo candidat reo na ny ariary azy isoraka azy reo tena fitiavana zany hoe vonony zay anaraka izay fotsiny androany mafatsika mitona androany zao raha mieritreritra andeha amin'ny azakazaka tsika de tena hoe mandeha amin'ny finoana satria zay raha ohatra ka nanao ny fividianana solom-bavambahoaka de misy mpandraraha tena nanampy anay ary mpandraraha malagasy mpandraraha tsy mbola entsika tao anatin'ny tontolo fanaovana politika de reny mpanao immobilier mpanao call center mpanao spectacle tanora tsy mbola nanao politika fa mitovy resy lahatra de atambatambatra zany ary zay de vonona inona ny tambony zay rehetra zay inona mety ho tambony tsy misy tambony ny anankiray fotsiny ngamba de tonga de tsorinay mazava fotsiny hoe zay mba meanty de mba ataovy assistant parlementaire zay ny zavatra misy azo verifeny zany fa ny fombeto zany de ny hoe ame
rehefa misy kandida anankiray izay tsy ao anatin'ireo pôle zay malaza be androany de hoe ianona mpamatsy volandreo hoe zao tsy voatery zany fa ny pratika atsika de mangarara azo verifieny zany nanatitra fanambaram-pananany zay ary ny code de campagne dia avela mangarara hosokafan'ny olona rehetrarehetra mitombony fefa natateraka an'izany tokoa hoe gasikara fenso le nentina teny amin'ny cour de compte ny fandaniana tamin'ny ao anatiny misy anankisivy zareo ny tonga teny zay aloha mbola tsy nadefaniny tamin'ny farana lesy solom-bavamboaka tsy nanatra an'iny zay satria zany hoe tsy mangarahara ihany zany azo zerena ary azo verifiena fa ny anay moa zany nanatra an'le antota-taratasy moa zany mandateranay de misy formulaire zany arahana izy io fa tsy hoe manao tafitra ohatra manao tatitra ao an-trano ianao na sahala am'zany de mamerina manao an'izay formulaire zay satria mila manaraka lalàna le izy fantatra hoe fanfarana tokoa le tokony fotoana naterana efa fampiresana tamin'ny tompona andraikitra zany ny zava-dehibe de hoe masama moka mangarara ave gasikara satsy masa zay fotsiny androantsika de masama moka ny mangarara ny loha ranombola-tsika rehetrarehetra ao anatin'ny fomba fanaovana politika ary zay ngely nampatonga anay hatramin'ny fanambaram-pananana ary nalefanay zany ary nataonay zany satria azo atao tsara manara-maso ny fananany mpanao politika anankiray rehefa ampandrano vahoaka fa efana misy elalaribera andriamato gasikara fenso matsiary voafitaka ny ampahan'ny olona teto Antananarivo tamin'izay mety ho fihetsika ara-politika nataony gasikara fenso hoe mpamadika gasikara fenso tsy arakaraka an'izay nieritreretanay azy inona ny antony namadika an'izy izy inona le famadihana nataony gasikara fenso fovalinao ve zay anjarany gasikara satria gasikara ny antaniniko ka hitanao zay resaka ataony ny mpanao gazety Michel Ralbert zay ihany manko ny resaka voizina any amin'ny natamatrotra serasera sy mahasamihafa ny fantaniko voalohany androany de hoe namitaka anisy gasikara fenso de tsy nanao contrat tamina antoko politika tsy nanao contrat tamina mpanao politika ary tsy nanao contrat tamin'iza tamin'izy afa-tsy ny vahoaka rery ihany inona ny contrat nataony ho feo an'ny vahoaka rehefa tonga eny amin'ny teny mera-pirenena za de avy amin'ny vahoaka ary ny vahoaka no patronko androany vahoaka tsy mitady lalàna amina fa ny andrasan'ny vahoaka amin'ny tenako androany de hoe vaolo ny problème manay androany de ny vahoaka ihany fa ina tokoa zany ny antony le hoe na nifidianana ho sombavomboaka tsy hoe ametraka feovahoaka amin'ny alalan'ny lalàna hitondra ny de tsy nitakiny indray ve le izy androany fa niova indray zany fijeriny sa zay le ataony olo hoe lasa nivadika tamin'ny vahoaka gasikara fenso satria ametraka azy eny amin'ny anteny mera-pirenena isolo tena azy amin'ny alalan'ny feom-bahoaka na mimetrahana azy zao izy lasa hoe de hifaninana ami'reto mpanao politika reto aty anatin'ny fifidianana be ny tanàna andriamato Michel Ralbert ny any atao hoe mamitaka ny vahoaka de mivadika tamin'ny zavatra nitakiany vahoaka androany ny vahoaka de mijaly androany ny vahoaka de sahirana ny ilaina androany de vahaolana eo eo mitady vahaolana zany izy ny a zany de ataotsika hoe ady amin'ny filana fototra ilainy vahoaka zay no mampatonga ana mijoro ary tsy resaka hoe mampanonofy na hoe hijerena ady amin'iza na am'zaroa fa tena hoe inona ny olana fototra de izay ny hoetiny gasikara fenso androany zay efa manana tolo-dalàna maromaro aho ary projet ny anay tena tolotra raha ohatra ka ampindraminy vahoaka fahefana ty ambe ny tanàna izay ny tolo-dalàna zay efa nomaninay de mitohy foana eny amin'ny antemera-pirenena amin'ny alalan'ireo mpandimby sy ny mpiara-miasa Michel Ralbert fa lavitrezaka kokoa mampandany lalàna zany Michel Ralbert tsy hoe mampiditra lalàna ianao androany de lany indra riva mbola misy commissione iny mbola miditra siansa plein air iny mbola mampandany ao mbola miakatra any amin'ny Sénat zany mbola miverina any amin'ny assemblée zany mbola mandalo fanamariana hoe mifanaraka amin'ny lalam-pandroenana any amin'ny ACC zany zay vao mandeha ny signature ny filoham-pirenena promulguer tiako tenenina de tsotra mbola lavitra ny lalana fa androany de vahaolana aingana aloha ny ilainy vahoaka zany hoe raha pitsoratson'eo gasikara de mivaha ny olana taminarivo amin'ny ampahany raha miresaka fako tsika anjara ndraiky tsisy zany ben tanàna mamahanjany olana zany miresaka lalana tsika eto Antananarivo renivohitra iza mamahanjany ben tanàna mamahanjany raha miresaka tsika anio olona mivarotra amoron-dalana io iza ny mamahanjany ben tanàna mamahanjany mivarotra amoron-dalana reto gasikara fenso ino moa zako hoe mbola hoavo any programa za manko mbola tsy te hiditra am'zany fa tiako tenenina hoe efa misy stratégie hoetana ary izay moa de milaza mihitsy iny aho
fa miresaka olona mivarotra amboron-dalana de mivarotra amboron-dalana ihany no nanome vaolana sy nanome programa zay hoentitsika zay zany de tena zany nge resaka fandaminany resaka fandrindrany zany rehetrarehetra zany ho an'ny mivarotra amboron-dalana ny androany zany de hoe manahoana le endriky ny Antananarivo renivohitra tsara ve le endriky ny kapitala am'le mpivarotra amboron-dalana fa azo atao tsara mandrindra sy mandamandreo kanefa manome endrika Antananarivo renivohitra fa tsy korotam-bolona ohatr'izao na hoe lasa feno kiosika ny trottoir rehetrarehetra efa nisy an'izany nge teto hoe kasikara hoe matsapatsara hoe hafa fomba fijery aty avelan'ny fahefana sy ny ao anatina rehefa tonga ao anatina fahefana sa hoe mitovy ihany le na ity avelany ianao mitazana de miteny hoe tsy oatra mikorotam-bolo ohatr'izao fa rehefa tonga ao ataoko milamina ohatra ny volo vohogo rehefa mieritreritra ny andray andraikitra tsy maintsy fatarinao le andraikitra ho rasinao srapera ianao dia tendrena ho talehan'ny fampalalam-baovao amina radio anankiray de mila fantatra aloha hoe inona ny asan'izany inona ny olana miandry an'izany ary inona ny vaolana hoentinao raha sendran'izany ianao de zay zany noentitsika androany ny tena nge raha mbola tsy anao politika mpanao gaseta nanana ny fomba fijery fa rehefa tonga solombavam-boaka ianao de mahita reality hafa andray ianao zany hoe memafy de arakaraka ny andraisanao ny andraikitra zany no ahafahanao mahita vaolana momba ny fanaovana politika eto Madagasikara fa safotsiny miteny hoe tsy mitovy ny avy ety ivelany sy ny avy ao anatiny rehefa manao zany tsika anzay fanaovana politika zay. Betsaka moa fanontaniana apetraky ny olona ihany koa Gasikara feno soa hoe efa irotsaka be ny tanàna ianao tany aloha tany fidela razarapera fa somary efa nanipitsipy an'izany resaka zany ihany hoe tsy azo atokisany loatra ty Gasikara feno soa ty fa olona mpitondro io natao anelingelinantsika fotsiny efa andresantsika teo loloha kely teo zay Gasikara feno soa fa namoaka an'izay profo zay nefa ny hoe fidela razarapera hoe tena olona fitondrana tokoa io zavatra io nge satria ve ohatra tsy miaraka am'ty ma de olona fitondrana tsy voatery za aloha de miteny aminareo kosa aloha fa raha zao fahantrana iainan'ny vahoaka zao raha zao olana iainan'ny vahoaka zao tsy fantatro misy masavy eo kandidan'ny fanjakana na ataotsika hoe hotohanany fanjakana fa rehefa tsy miaraka am'ty ma ve zany de devolo ohatra androany ao anatina position politique misy alarabiri non kosa za kosa de mahita hoe raha ilaina kosa ny ataotsika hoe miteny ny zavatra marina sy ny tsara vita amin'ny fanjakana de tsara toerana hiteny an'izany Gasikara feno soa position politique fa rehefa tsy mety ny ataon'ny fanjakana de tsy mety tsy afaka hialokaloka fotsiny ny amin'ny hoe satria za mpomba amin'ny fanjakana satria za mpanohatra de voatery ao anatina linina anankiray no fa Gasikara feno soa de nijoro foana mba fantatrao ve fa ny fanoherana na ny mpanohitra nge rehefa nandeha ny PGE zay natolotra ny praiminisitra nivoaka ny efitrano nge ny mpanohitra fa Gasikara rery nge no nijoro niadiny nanontany praiminisitra hoe misy lalàna anankitelo reto mba avalio hoe ara-dalàna ve ty zavatra preza amitenao ty sa tsy maha-praiminisitra anao ny olona Gasikara fa mba avalio reto nijoro fa za miteny aminao fa ny safidy iady ao anatin'ny antemera-pirenena de pratika vaovao zany fa amina matoa ianao mivoaka ny efitrano de zay tapakareo de mandeha foana ary za nisan'ny nanenjehan'ny olona ana tamin'ny 13 de nilaza hoe andao andeha hifidy ry zareo ny fanapaha-kevitra zay niantso ny pomba hoe zay tsy hifidy tsy misy mandeha mifidy tsika de nitoeriny Gasikara satria ozy hoe arakaraka ny itenenanao hoe tsy mandeha mifidy ianao no voamaika mahalany an'le olona zay everinao fa tsy tokony hitantana amin'ny firenena intsony zany hoe autoroute mazava be zany nge mipratika politika zay nisy teto hoe taiza ianao nahita an'izany hoe manao fidinana an-dalambe etsika an-dalambe tsy mamaky atody ampilaminana sy ny salam'izany za aloha de mahita hoe maro ihany ny zavatra tsy maharesy lahatra ana ny amin'ny pratika politika zay hoentin'ny fanoherana ary mampatonga ana miteny androany hoe sao de mba famitahana vahoaka ihany ary ty sao de mifandrebireby ihany ty fa sao de miara-miasa sy midila ihany ary reto olo reto de isika vahoaka ny fitaovana androany ianao miteny fa tsy misy mifidytsika tsy atokisatsika io sene io sonotro rapitra anao miteny andao ndray tsika hifidy de le vahoaka nandeha tongotra sy naratra tary zany manahoana ka zay nyteneniko hoe za tsy miditra am'izany sahanady zany misy laralibera fa niatsotra de hoe principe ny ana nijorokatra amboalohany voakandidat solombavam-bahoaka de niteny tamin'ny mpanao gazety tao amin'ny reality fi hoe za de tsy isan'ny député hivoaka ny efitrano raha misy ny ilain'ny vahoakana
ary za tsy mivoaka ny efitrano fa fivoana amin'ny efitrano amina de manome autoroute an'le zavatra tsy ara-talanao de ohatr'izay ihany koa nampatonga na miantsony olona hoe ndao andefy za tsy mihitro hoe izany fidinao izany tsy fidinao fa matoy ianao zay tsy mampifidy de lojika premier tour de vita le olona itivany zany pratika politique zany idiratsika androany de tsoko mazava eto tsy ny filoham-pirenena andro ratsy velona ny olana tsy ny filoha teo aloha marikaravalmanana ny olana fa ny olana androany de io fantrany io fa raha io pratika androany io na i jesosy kristy avy any nazareta aza no lasa filoham-pirenena to Madagasikara ka io ihany pratika politika de tsy iova mihitsy antsika favononana tsy olombelona ny olana eto fa ny fomba fitantanana ny mangarahara io fantrany vahoaka io ny olana ary be deaibe moa miteny hoe miazakazaka be Gasikara ka le fiainam-bahoaka mihitsy no mampiazakazaka miazakazaka mahaolana tsy misy tsara no nitoerany zany député zany fa manetry tena androany mipropose de raha manaiky mivahoaka de raha isika le andraikitra ho vahaolana manatananarivo renivohitra isika fa tsy olana tao fanontaniana farany ny solomavombahoaka ny Madagasikara Gasikara Fenosoa hoe mametra mpialana rehefa lasa kandida sa mijanona ho solomavombahoaka ihany sady kandida ny lalàna no mamaritra an'izany voalohany indrindra ny lalàna mifeha dia ny 2011 0004 de vo iny navozina taty amin'ny 2014 de avy eo indray ny règlement moa iny général moa 2018 iny 448 fa ny tena marina de zao Gasikara Fenosoa zany rehefa solombavambahoaka de solombavambahoaka amina fotoana zay ananany andraikitra mitantana ny firenena amina mandat électif zany hoe voafidim-bahoaka vaovao indray izy dia mametra-pialana raha valiana mazava zany de tsotra rehefa lany ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Gasikara Fenosoa de am'izay fotoana zay de mametra-pialana izy fa mialohan'izay tsy mametra-pialana koa mametra-pialantsika zany raha zany hoe sady mpanao fampielezan-kevitra zany no solomavombahoaka ihany lalàna ka ny lalàna no mametraka an'izay zavatra zay lalàna no ahafahantsika miresaka an'izany zavatra rehetrarehetra zany somady mijery an'le texte ihany moa za io mba ahafahantsika tsy miteniteny foana fa ny lalàna loatra eto dia rehefa tonga amin'ny toerana ben'ny tanàna mamoaka ny tribunal administratif fa lany ben'ny tanàna Gasikara Fenosoa ya ty amba masoko ty izy mialatsy indrindra Sobe Michel Ralbert de 2014 10/01 moa zany no mifian'iny voalohany zany article 261 io sy 262 zay zany mamaritra tamy voalohany de nahitsika izy io taty amin'ny 2015 tiré 142 zany dia ireo texte reo zany no mahakasika ny solombavambahoaka ratsona zany de tsy mametra-pialana ny député raha tsy efa lany mihitsiny fa ity le 2018/08 ity moa zany raha ohatra hoe mpikambana ny gouvernement ianao no mametra pialana ny lalàna no mametraka an'izany ho afahantsika manatanteraka an'le izy mazava ho azy fa mbola misy andraikitra amin'ny mahasolombavambahoaka moa no tanterahana ao anatin'ny fotoam-pivoriana dia mita an'izany tsika ary rehefa lany somatsara tsika ahoana fomba ahafahana mandrindra zany zany hoe sady mivory mandinika ny lalàna mifehy ny teti-bola patsakana 5/20 no manao fampielezan-kevitra mandresy lahatra ny vahoaka ifidy ny Gasikara Fenosoa eto Antananarivo azo tsara mandrindra an'izany satria ny député anankiray nge misy suppléant Michel Ralbert ary ankoatran'izay manana assistant parlementaire sy conseiller technique fa le suppléant ka moa tonga de afaka mandray andraikitra raha ohatra ka tsy nametra-pialana tenena hoe ny fomba fiasa zany azo atao tsara mandrindra an'izany rehetrarehetra zany satria io nge ho anay zao mahasolombavambahoaka anay de manao an'ilay ataontsika hoe étude ny budget am'izao fotoana zao zay manao étude comparative empelantananareo le boky be zao sa mbola tsy aty ampelantanana izy am'izao fotoana zao fa zay zany manao étude foana zany zay ny loi de finance teo aloha sy ny vaovao zay ho avy eo de misy ny proposition zay raha teo ihany koa miara-miasa amin'ny firaisamonim-pirenena de misy koa ny tolo-kevitra zay omeny izy ireo anay de ahafahana mandrindra mba mitondra an'izay hoe anjara brika eny amin'ny antenimieram-pirenena zany hoe na ao anatin'ny travaux de commission de manana tolo-kevitra izahay ao anatin'ny science plénière de manana tolo-kevitra izahay ary zay ny ilazako hoe ny nay de ekipe izy io ary miara-mamola vola daholo ireo mpiara-miasa ny firaisamonim-pirenena ihany koa tena isaorana manampy anay ao anatin'izany miaraka amin'ireo ekipe juridique sy ny finance zany ao anatin'ny cabinet Gasikara Fenosoa de ireo no mitondra an'ilay projet eny amin'ny antenimieram-pirenena rehefa tonga travaux de commission
de tonga gasikara manatrika an'izany, tonga science plenaire de tonga gasikara manatrika an'izany, tonga ny fandaniana de tonga gasikara manatrika an'izany. Zay moa zavatra misy ao anatin'izy fa arindratsika mindalana l'izy ary ny tombony ho an'ny Antananarivo nge de ny hoe gasikara fensoa no any voafidim-bahoaka am'ireo mpilatsaka ankehitriny manana an'izay légitimité zay ary manana an'izay ataontsika hoe consentement avy amin'ny vahoaka zay mba ahafahantsika amin'ny fanome toky ahafahantsika ihany koa zany mitondra tena fiovana eto Madagasikara. Le contexte no mahatonga atsika mihazakazaka satria tellement tena manitra loatra le vahoaka, sahira loatra le vahoaka, tsy afaka iandry dimy taona intsony ngamba ny Michel Ralpera, zany fanetretena lehibe sy fitiavana lehibe zany averiko ihany ary fanan'ny samboady fotsiny ary raha eny amin'ny soroka raha eny amin'ny kibo fa ny tanjona de hoe za de ho vahaolana amin'ny vahoaka rehefa manao politika fa tsy resaka seza, tsy resaka vola, tsy any mihitsiny zany ny tsika androany. Fa ny tena farany gasikara fensoa ny tena ianao hoe tsy mety tsony mipratika politika nataon'ireo zoko teo aloha fa mitondra hevi-baovao ianao raha jerena nefa n'ilay izy de ohatrany hoe ao anatin'ilay culte de personnalité ihany satria ny anarana toko politika sy ny vovonana mitondra ny hoe isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina, Atsy Ravalomanana, Rainy zanany, tena ny vadiny etsetra. Zao indray ny gasikara mbola hitondra ny anarana koa hoe mouvement gasikara. Ohatra tsy mitovy avy e zany gasikara fensoa fa ny indraindrana olo tokana ao anatina fanaovana politika. Gasikara fensoa aloha le alefatsika ihany satria ohatra mandeha amin'ny Facebook ngamba zany ay miandrikilanisy mitena miala Afaka mitohitsika gasikara fensoa eny ary miala tsiny moa fa mifantana ihany koa fandaratsika olona mivavaka amin'ny olona zany hoe zany pratique zany moa zany no nampahatonga anay nresaka culte de personnalité fa ity moa resaka mouvement ty ary mouvement zany nge hetsika mandalo zany ao anatin'izy de miankina amin'ny fandraisan'ny olona sika zava-dehibe politika ny anay mivaly faty politika, ny anay ny kinamanamana sy ny ketrano an-trano, ny anay ny ady amin'ny kolikoly, ny anay ireo fanagadrana sy fanampitehana andreo zay tsy mitovy hevitra. Zany ny pratika politika izay edivanay hoe tsy mety tsony eto Madagasikara. Fa nareo indray moa raha miresaka ny amin'ny hoe mouvement gasikara anarana ihany zany fa andao ny foto-kevitra no ifampiresantsika ao anatin'ilay izy. Eny ary isaorana gasikara fensoa sy ny movomoaka ny Madagasikara ny vahiny teto amin'ny radio Antsiva izay mpitantana ny mouvement gasikara koa moa zany. Ya makasitraka anao asa raha misy hafatra ho ampitainao amin'ny mpiaino antsika. Avatra foiny de tena mitotika ho antsika rehetra. Isika malagasy no nampindramy manome fahefana ary izay mpanao politika dia ampindramy fahefana. Ny zavatra misy eto Madagasikara rehefa ny zavatra tsy marina anankiray no voizina ka inony rehetrarehetra dia lasa marina. Fa hoy hoe tadidio fa ny lainga tsara lahatra de mandresy ny atao hoe marina mitafozavoza. Gasikara fensoa de mijoro ho vahaolana ka miantso atsika rehetrarehetra izay leo amin'izao adina politika zao, miantso atsika rehetrarehetra izay resy lahatra fa ny olam-bahoaka no problème eto Madagasikara fa tsy ny mpanao politika na ny vovonana politika. Gasikara fensoa de tsy manana valifaty politika amin'iza na amin'iza, tsy mitady ady amin'iza na amin'iza fa gasikara fensoa de hijoro vahaolana ho an'ny olam-bahoaka ka mahatonga azy mihazakazaka andro. Ny fanovana de tsy aty amiko fa aty amintsika. Ratsy za, ratsy ianao, ratsy isika de hiandry an'izy tsika hanova an'ity firenentsika ity. Ary raha tsy androany de hiandro ovintsika hanova an'ity Madagasikara ity. Rasoantsika rehetra. Ena isoraka ianao zay nitondra ny dindinika ametrahako ny veloma mandrapitafany koa andriamatoa sy movoaka ny Madagasikara. Mankasiraka Sokobe Michel Ralpera. Isaorantsika ihany koa Patrick Rakotonirina sy toky natenaina ny sanany lafiny teknika sy nampita ny sary. Makasiraka antsika rehetra ihany koa tombo lasy tombo vavy izay niaraka taminay tamin'ity atoandro ity niaraka ny aino izay dindinika izay ametrahako ny mandrapitafa mandrapiresaka ho amin'ny